Amintsika rehetra anie ny fahasoavan'i Kristy Jesoa Kristy sy fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Kristianina, fianarana ho an'ny mino. Izany indray no lohahevitra hitarihana antsika androany ary ny fanahy masina anie hitarika antsika, hatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'izany ka hahatonga antsika hitombo hery sy orona mafy amin'ny fahatokiana ny Tompo. Androany koa isika ry havana dia hanatanteraka ny fehem-pihavanana amin'ny havantsika ny fianakaviana Rabetrano izay nidom-pahoriana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Andeha isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny firana fanampiny 570 ary tohizana amin'ny salamy 470, andininy 1 sy 2 ary 4 hatramin'ny 5. Aorianan'ny salamy dia mbola iraintsika ny firana 570. Isan'andro ny famonjeny mahafaly, fa lehibe Jehova ka mendrika ho deraina indrindra. Sady matahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinony. Fa Jehova no nanao ny lanitra, fa mirapiratana azy voninahitra no eo anatrehana. Hery sy fahatsaran-tare no ao amin'ny fitoerany masina. Ry firenena, manomeza ny Jehova. Eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova.
manomeza Jehova ny voninahitry ny anarany. Mitondra fanatitra ka makanesy eo amin'ny kianja. Miankofy eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingona masina. Mangovita eo anatrehany tany rehetra. Naiza no iangonandroa na telo amin'ny anarako dia hovoany aho. Koako sika nantonany sendra fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misaotra anao izahay fa tsy voasakan'ny valanaretina ny fiaonanay aminao. Na izahay tompo izay nitaoninao tamin'ny alalan'ny fananao masina ka tafanginy eto amin'ny tranonao, na ireo izay afaka manaraka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny YouTube. Aoka ho fen'ny fahanatrehanao ity fotoana ity, ary aoka ho hainay ny ankalaza sy hanome voninahitra anao. Sokafy aro ny fonay, atsapanay fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra tomponay, ary ny fananao masina ny asa mahery ety anatinay. Aizanay manolotra ny tenanay, ho fanatitra velona sy masina, sitraka ao Andriamanitra, fa izany ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA tokony ataonay indrindra. Raisoarany foa mampanahanay, aizanay mibanjina anao, ianao ilay Andriamanitra masina sy be voninahitra, ary ankalazainay ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao sy ny fanahy masina. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
ry ava-malala ao amin'ny tompo mahatoky sy marin'Andriamanitra koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary ndeha isika netry tena sy hifona aminy. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra eo, indreto izahay manetry tena eto anatrehanao, miaiky ny fahantrahanay sy ny fahotanay. Rendrika tokoa tao anatin'ny fakapanahy izahay, ka ny fahotana izay tokony nakahalainay no nanjary nakamaminay, ka saninay natao teo anatrehanao. Miaraka ny fiangonana. Ry rainay be famindrapo, mitalao aminao izahay, mamelany elokay, diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avaozo ny fanahinay mba ho vonoka nompanao. Ny fitiavan Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Taontsika ny rehefa voalahatra. Fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omen'ny tompo antsika. Mitsangana amin'ny fiangonana. Satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako. Izao efa niaino. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho. Ianao, izao dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Miderany tompo. Ataontsika ny hira 2:7.
mampanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika amin'ity marain'ity. Ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoa ny tenanao ho fianarana ny asa tsara amin'ny fiampianaranao maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamontinana, ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsinona mba ho menatra izay manohatra satria tsy hisy ratsy hitenenany anareo. Voninahitra ho amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany n'olona. Petraka amin'ny fiangonana. Amin'ny fotoana makina sy henoana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, koa mangataka ireo tompona anjara mivavaka sy vakiteny hiakatra ety, ary mialoha izany dia ataontsika ny hira 2:20 sy 2:100. Ta lumière. Merci encore Seigneur pour toutes ces bénédictions. En ton Saint-Nom nous prions. Amen. Je vous invite à lire dans Ésaïe 45, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer les rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze, et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que
reconnaissent que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne le connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne le connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Itony vaky teny dia tsatsika amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana. Epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Tesaloniana voalohany toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Rehefa samy nahita dia avoakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonana Tesaloniana izay ao amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra manan-kariva izay ny aminareo rehetra ka manona anareo amin'ny fivavahanay, sady tsy mitsahatra matsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy Tompontsika eo mason'Andriamanitra raintsika. Fa fantatray raha mahalala an'Andriamanitra ny fifidianana anareo, fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be, araka ny ahatanteranareo izay toetry ny fitondratenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ary anareo efa nanahaka anay sy ny Tompo, satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina, ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Amen. Mitsangana amin'ny fiangonana. Dia ho faranantsika ny vaky teny izay hitantsika ao amin'ny Matthieu toko faha 12, raisitsika ao amin'ny andininy faha 15 ka hatramin'ny 1. Matthieu toko faha 12, andininy faha 15 ka hatramin'ny 1. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany dia lasa ny fariseo ka niara-ny saina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Dia naniraka ny mpianany mba amin'ny Herodina ankeo aminy izy ka nanao hoe, mpampianatro, fantatray marina ianao ka mampianatra ny marina satria tsy mba mizahatavan'olona. Koa lazao aminay ary izay hevitrao. Moa mety vany mandoha vola etra ho an'ny Kaisara sa tsia? Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany dia nanao hoe, nahoana no maka fanahy ianareo ry mpiatsara velatsia? Asa ho ay ny farantsikely fandoa amin'ny etra dia nitondra ny denari izy. Ary hoy Jesosy taminy, anizy ity sary ity sy soratra ity? Hoy izy taminy, an'ny Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, alavo an'ny Kaisara ary izay an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay ao an'Andriamanitra. Amen.
Andeha isika ry havana hanambara ny fanekempinoana apôstôlika izay iraisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Ka ny fanekempinoana fahatelo no iarahantsika manomana ao anatin'izany. Isika mino an'Andriamanitra iray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny. Dia tonga olona izy, nombona teo amin'ny hazo fijaliana ny fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pontio Pilato izy, nijaly izy ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny Ray. Avy any ny aviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaoana sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsangana amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mbola ataontsika ny hira 7:100 Tonga amin'ny fotoana izay andrenesanay ny teninao. Sokafo ny fonay mba halalaka amin'izany teninao izany. Ary dia mitenena aminay araka ny fombanao, fa vonina iaino anao izay mpanomponao. Misaotra Tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Mahazo ataorantsika. Kristianina ho fianarany mino. Izany no lohahevitra izay banjintsika tamin'ity FANOMPOAM-PIVAVAHANA androany maraina ity. Ry havana, Paoly apôstôly dia nanambara ny tenany fa lohany mpanota. Ary nilaza izy fa namindrany fo taminy dia ny mba asehony Jesosy Kristy eo aminy ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay hino an Jesosy. Ary nanoratra ho an'ny Titosy Paoly ka hoy izy, amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara. Ary ihany izy tamin'ny Timoty, aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana,
amin'ny fahadiovana. Petera kosa dia nananatra ny loolona mba tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianarany ondry. Ary ny kristianina tany Tesalonika dia voasoratra fa tonga fianarana ho an'ny mino rehetra tany Makedonia sy Akaia, tamin'ny finoana, tamin'ny fitiavana ary tamin'ny faharetana. Ry havana, kristianina ho fianara-mino no ilain'ny tompo. Kristianina fakatahaka, kristianina modely, fanontaniana. Ary ilaina diniantsika sy eritreretika tsara dia ny hoe inona eo amiko ary inona eo aminao no fianarana ho an'ny mino. Dinio ary eritrereto tsara izany. Toetra ve, toe-po, toe-panahy, fitondratena, fiteny, fitiavana, asa tsara sy ny hafa koa. Inona no atao hoe kristianina? Kristianina ho fianarana ny mino. Inona no maha-kristianina ny kristianina? Inona no amantarana ny kristianina? Ilaina fantatra izany, ilaina hananana, fa indrindra tena ilaina iainana. Fiainana ny maha-kristianina fa tsy fahalalana na foto-kevitra, filazantsara fiainana, tenin'Andriamanitra ankatoavina sy tanterahana. Maro ny teny anambarana ny kristianina ao amin'ny soratra masina. Olombonjena, zanak'Andriamanitra, ny mino na ny mpino, ny mpianatra, ary ny mpianatra no niova anarana kristianina tany Antiokia. Ny apôstôly Paoly dia nanazava fa misy zava-miafina lehibe ny maha-kristianina na ny atao hoe kristianina. Ambarana izany eo amin'ny Kolosianina, toko voalohany. Ny zava-miafina, ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olomasina, izay efa tian'Andriamanitra ho ampahafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa, dia Kristy ao anatinareo. Kristy ao anatinareo. Ary dia nijoro vavolombelona ny amin'izany Paoly, ka hoy izy: voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Kristy no velona ato anatiko. Ry havana, zava-miafina izany. Kristy velona ato anatiko. Kristy velona ao anatinao. Kristy velona ao anatin'ny tena kristianina marina maneran-tany. Zava-miafina izany. Tsy takatry ny saina ary tsy fantatry izao tontolo izao. Tsy misy fanazavana, fa inona sy raisina satria fanomezana ary ilaina ianana. Ary dia mitoy ny fanazavan'i Paoly any amin'ny Korintianina: tsy fantatrareo fa ny tenanareo, fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Amin'ny Korintianina ihany dia hoy izy: tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempoly ny fanamasina izay ao anatinareo, sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ary ao amin'ny bokin'ny Efesianina dia zao no ambaran'i Paoly: ary eo amin'ny Kristy Jesosy no miaraka ahorona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ry havana, fonenan'Andriamanitra ray, sady fonenan'Andriamanitra zanaka amin'ny fanahy masina ny kristianina. Kristy ao anaty tena zava-dehibe amin'ny maha-kristianina izany. Ny fananany fanahy masina ao anaty no tombo-kase
amantarana sy anavahana ny kristianina. Zao ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Korintianina. Andriamanitra nanisy tombo-kase antsika ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika. Eny, ao amiko ianareo, rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Ry havana, efa niakatra any an-danitra Jesosy. Tamin'ny andron' Jesosy, ny mpianatra dia nanaradia azy, mpanaradia an' Jesosy. Zay nisy an' Jesosy no nalehy ny mpianatra. Tany Jerosalema Jesosy dia nanaraka azy tany ny mpianatra. Tany Galili Jesosy dia nakany Galili ny mpianatra. Fa ankehitriny kosa Jesosy dia ao anatin'ny kristianina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary ny fananana fanahy masina ao anaty no tombo-kase amantarana sy anavahana ny kristianina. Andriamanitra ao anaty, Jesosy ao anaty, ny maha-kristianina ny kristianina. Tempolin'Andriamanitra ny kristianina, tempolin'ny fanahy masina ny kristianina, fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy ny kristianina. Tombo-kase amantarana sy anavahana ny kristianina ny fananana ny fanahy masina. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana sy ny fandinihan-tena. Azonao antoka ve fa tena manana ny fanahy masina tokoa ianao, izay mitondra anarana ho kristianina, satria ho Paoly, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy. Raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Ry havana, hoy Paoly, dinio ny tenanareo. Mora ny mandinika ny olona sy mijery ny hafa, fa ny mandiny tena dia sarotra. Ary hoy Paoly, dinio ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona no lavina ianareo. Ao anatinareo Kristy, raha olona tsy no lavina ianareo. Fa misy toe-po sy toe-panahy telo nananan'ny kristianina tany Tesalonika, ka nahatonga azy ho fianarana mino. Ny kristianina tany Tesalonika dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra tany Makedonia sy Akaia tamin'ny finoana, tamin'ny fitiavana ary tamin'ny faharetana. Kristianina tonga fianarana ho an'ny mino amin'ny finoana. Zava-dehibe sady fototra ny finoana ho an'ny kristianina, fa ny finoana no amonjenantsika sy amonjenantsika araka ny teny izay fantatsika loatra manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohana. Ny finoana no amonjenantsika. Fa ny finoana no andehanan'ny kristianina, hoy Paoly, fa finoana no andehany antsika fa tsy fahitana. Finoana no andehany antsika fa tsy fahitana. Ary finoana no iveloman'ny kristianina, fa ny marina ho velon'ny finoana. Ary hoy ny tompo, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Ary mbola ny finoana ihany no anatonantsika an'Andriamanitra sy ilay nananantsika raha hivavaka-tsika. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Ilaina ianarana izany, ilaina fantatra izany, fa zava-pony izany raha tsy lasa fiainana. Ilaina iainana raha tsy izany dia tsy mitondra voka-tsoa eo amin'ny kristianina. Inona ary no atao mba ampitombo ny finoantsika, ampiorina tsara ny finoantsika? Hoy Paoly any amin'ny bokin'ny Korintianina, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny fiainona ny toriteny sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina, ny fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra no mampitombo sy mampiorina ny finoana. Ka raha te hitombo amin'ny finoana sy mario tonga kristianina fianarana ho an'ny mino
amin'ny finoana ny kristianina dia ampitomboy ny fotoana ianona ny toroteny sy amakina ny soratra masina. Aza atao hoe rehefa manam-potoana fa ataovy lohalarana eo amin'ny fotoananao izany. Manana fotoam-bavaka isan'andro ny FPMA ao amin'ny internet sy ny radio anjomara. Misy koa ny mana isan'andro. Ataovy lohalarana eo amin'ny fotoananao ny fianona ny tenin'Andriamanitra ary mazotoa mamaky baiboly. Kristianina fianarana ho an'ny mino amin'ny fitiavana. Ry havana, Andriamanitra dia fitiavana. Ary Paoly dia nanambara fa lehibe noho ny finoana sy ny fanantenana ny fitiavana. Ao amin'ny bokin'ny Korintianina dia voasoratra fa zairazaray no samihafa amin'ny fanomezam-pahasoavana. Misy ny mpitandrina, ny mpiandry, ny evangelista, mpampianatra. Fa ny fitiavana dia fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ihany koa ary ho an'ny kristianina rehetra. Hoy Paoly, maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anao. Dia azavainy eo amin'ny Korintianina voalohany 7:10 zany. Hoy Paoly, na inona asa tsara atao kanefa tsy manana fitiavana ny kristianina dia tonga varahana maneno sy pantsina mikarantsana ary tsinotsinona izy ary tsy mantsoa azy akory zany. Ny fanahy masina ao anaty no manome atsika ny fitiavana avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ny fitiavana dia voalohany amin'ny vokatry ny fanahy ao amin'ny Galatianina 5:12. Fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Ry havana, ny voany no amantarana ny azo. Hoy Jesosy, ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara ary ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Mila mandiny tena hatrany sika. Hazo manao hoana izaho sy anao. Vo inona no hita eo amiko sy eo aminao. Moa ve manana ny vokatry ny fanahy. Fa voasoratra fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Eritrereto zany ary dinio lalina. Ary ny fitiavana kosa mba ahoana. Ary Paoly ihany no manazava an'izany fa ny fitiavana dia maharipo, mora fanahy, tsy mialina, tsy mirere, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ry havana, raha maniry no ho tonga fianarana ho an'ny mino amin'ny fitiavana isika dia avelao ny fanahy masina nantsaka feny sy tanteraka ao am-ponao mba hahatonga azy amin'ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainanao. Ary zany vokatry ny fanahy zany dia mivoaka ho azy rehefa ao aminao ny fanahy masina, fa tsy ilaina amboarina akory zany. Amboarina, fa mivoaka ho azy zany tahaka ny vo izay mivoaka eo amin'ny hazo. Kristianina fianarana ho an'ny mino amin'ny faharetana. Anisan'ny zavatra lehibe
amin'ny fiainana kristianina koa ny faharetana. Oharina amin'ny fiazakazahana ny fiainana kristianina ao amin'ny soratra masina. Ary fiazakazahana io dia tsy vitesy fa marathon. Manomboka eo amin'ny fanolorantena ny fiainana kristianina ary hatramin'ny fahafatesana. Hoy Jesosy, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Zany hoe tsy ho vonjena izay mino nefa tsy maharitra hatramin'ny farany. Tsy ho vonjena izay mino nefa tsy maharitra hatramin'ny farany. Mila manana faharetana ny kristianina eo am-piandrasana ny fahatanterahan'ny teny fikasana. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo dia zao ny voasoratra. Fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazonareo izay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, ahoana no hahatonga antsika hanana faharetana? Mitaiza sy mamolavola antsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony amintsika sy ny hafa koa izay avelany hitranga eo amin'ny fiainantsika. Misy mantsy Andriamanitra mihitsy no manao azy, fa misy kosa tsy avy amin'Andriamanitra, fa omen'Andriamanitra lalana avelany hitranga eo amin'ny fiainantsika ny fahoriana, ny fizaham-toetra, ny fakapanahy. Ary ohatra amin'izany ny nanjoan'ny Joba. Any amin'ny bokin'ny Romanina, toko 5 dia zao no voasoratra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza. Aoka hifaly amin'ny fahoriana, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana. Ary Jakoba dia nanoratra ihany koa, ry rahalahyko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizaham-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ny fizaham-toetra ny finoanareo dia mahatonga ny faharetana. Ahoana no hahatonga antsika ho fianarana ho an'ny mino amin'ny faharetana? Ry havana, Andriamanitra ihany no mitaiza antsika hanana faharetana amin'ny fahoriana, amin'ny fizaham-toetra. Ny anjara antsika dia mankatoa ny teniny. Zao ny teniny soratra masina, tenin'Andriamanitra, miareta fahoriana, miareta fahoriana, ary misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Indraindray manahirana, ary matetika dia manahirana mantanteraka n'izany tenin'Andriamanitra zany. Misaotra amin'ny zavatra rehetra, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fakapanahy, nefa izany ny tenin'Andriamanitra. Fahoriana dia mahatonga faharetana. Ry havana, ny kristianina tamin'ny Tesalonika dia tonga fianarana ho an'ny mino, ary dia tomboko izaho sy anao fianarana ho an'ny mino. Fa Jesosy no fianarana tonga lafatra ho antsika. Jesosy no modèle intahaka tonga lafatra ho antsika. Jesosy namela fianarana ho antsika, anarantsika ny diany. Nanoratra izany Petera, ka hoy izy, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo, ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Jesosy namela fianarana ho antsika mba hanarahantsika ny diany. Jesosy no fianarana antsika amin'ny finoana. Izy ny tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Ary zany no ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo, ka dia sainy mijery an' Jesosy tsika, mijery an' Jesosy ilay tompo ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana. Jesosy no fianarana antsika amin'ny fitiavana. Hoy Jesosy, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako. Izao ny mpiandro tsara. Mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ry havana, Kristy maty noho ny fahotantsika. Jesosy fianarana ho antsika amin'ny fitiavana. Hoy Jesosy, izao no didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Ny hifankatiavanareo
tahaka ny tiavako anareo. Jesosy ny fianaranao antsika amin'ny faharetana. Naharitra ny azo fijaliana Jesosy. Raha nivavaka Jesosy tao Getsemane dia hoy izy, raiko raha azo atao dia sory ampy ty kapoko ty, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Ry havana, naharitra ny azo fijaliana Jesosy, no esoina Jesosy, no rorana Jesosy, no kapohana Jesosy, no lefonina Jesosy, no fantsihana Jesosy. Latsaka ny rano Jesosy. Hoy Jesosy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Kristy ao anaty amin'ny alalan'ny fanahy masina, no lakile, tsaroa fahafonen'Andriamanitra amin'ny fanahy ny tena kristianina marina, tempolon'ny fanahy masina. Jesosy Kristy ao anaty amin'ny alalan'ny fanahy masina, no mahatonga antsika ho fianarana ho an'ny mihina. Ny fanahy masina no mamehery antsika. Ny fanahy masina no mampionina antsika. Ny fanahy masina no manotsaina sy mitarika antsika. Ny fanahy masina no manome teny ho antsika. Ny fanahy masina no mamonjy antsika amin'ny fahalehibentsika. Ny fanahy masina no mampitaika antsika amin'ny fahotantsika. Ny fanahy masina no manavao antsika ho tonga olom-baovao. Kristy ao anaty amin'ny alalan'ny fanahy masina no mitaiza sy mamolavola antsika ho tonga fianarana ao an'ny. Ahoana no atanteraka an'izany? Voalohany dia mila azo antoka ny fananana ny fanahy masina, ataovy azo antoka aloha fa manana ny fanahy masina ao anatinao ianao. Fa izay tsy manana ny fanahy Kristy dia tsy azo izy. Rehefa miaiky ny fahotana ny olona ka mibebaka marina ny fo dia mandray ny fanahy masina, fa fanomezana ny fanahy masina. Hoy Paoly, hoy Petera any amin'ny asan'ny apôstôly, mibeba ary ao ka hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianareo rehetra, mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo handray fanomezana dia ny fanahy masina. Ary rehefa mahana ny fanahy masina dia zao, aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra, izay nanasiana tomboka anareo amin'ny andro fanavotana. Mahaiza mieny ny bitsy ny fanahy masina, sy ho tariany fanahy masina, fa izay tariany ny fanahy masina ny zanak'Andriamanitra. Ary farany dia zao, aoka ho fenona ny fanahy. Hoy Paoly, ary aza ho mamidovay nareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Fa aoka ho fenona ny fanahy, aoka ho fenona ny fanahy, apetrao aminy fiainanao manontolo, tsy ny zavatra lehibe ihany, fa hatraminy madinika indrindra. Ary dia zao, matoky an Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina lalanao. Kristianina fianarana ho an'ny mino ane, isika rehetra nandre ny tenin'Andriamanitra androany. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Tenin'Andriamanitra, fa maty ny tena raha tsy misy ny fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy ny asa. Elana tsiny fa mbola niran'ny korala aloha, azafady indrindra.
tonga amin'ny fotoana ilazana andraram-piangonana antsika ry havana. Ny mpitandrina sy ny komiti ny FPMA Toulouse dia mbola faly tokoa miarabantsika ry havana na isika izay manatrika eto na ianareo rehetra izay manatrika any izao FANOMPOAM-PIVAVAHANA izao any an-tokantrano amin'ny analan'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ary ny fampahafatalam-baovao sy ny asa miandry antsika. Vaovao avy amin'ny nasionaly, araka ny efa fantatsika fa mbola ampatsahivina ihany, misy ny fiofanana nasionaly sy ny soratra asa-piangonana komity nasionaly projet laïque ihany koa isaky ny alarobia hariva amin'ny 7 ora alina. Modalité de connexion rehetra dia azontsika jerena ao amin'ny fpma.church.news. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo, rakim-pisaorana. Isaotra anjehova lalandava ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Nisy fianakaviana iray na tsy ary fahasoavana ary mijoro vavolombelona amin'ny anaran'ny rakim-pisaorana 150 €, ka 100 € ho fanohanana ny asa-piangonana ary 50 € ho an'ny mpitandrina mangataka ny hira ao amin'ny firana fanampiny fa 20.
Famangina manjo mampatsiahy antsika araka ny efa nambara teo ihany koa fa anio no anatanterahana ny FPMA amin'ny ramatoa Isabelle Rabetrano izay namono vadiny sy ny fianakaviana. Mikasika ny projet trano fiangonana. Fampatsiahivana ihany fa afaka manome fanomezana natonom-bola isika izay te hanohana ny projet trano fiangonana. Ny numéro IBAN ny amin'ny sous-compte-ny FPMA Toulouse izay antrotsahana izany dia azontsika anontaniana ny mpitam-bola na azo alefa mailaka amintsika ihany koa. Ny dingana manaraka dia ny fananganana ny comité de pilotage izay hanoratra ny cahier des charges sy hanangana ireo commission efatra. Commission ny veille spirituelle, financière, prospection ary dynamisation. Manintana antsika hitrotro ambava ka izany asa goavana lehibe izany. Ho an'ny katekomena misy ny fampianarana anio tolakandro amin'ny efatrora atao amin'ny Vieux Temple. Fampatsiahivana ihany ry havana fa rehefa fialan-tsasatra dia tsy misy ny étude biblique. Mikasika ny permanence ny mpitandrina. Ireto avy ny permanence ataon'ny mpitandrina zany mandritry ny herinandro ao amin'ny Braon Piangonana 60 rue Pargaminière. Isaky ny talata amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora hariva. Ny alakamisy 6 zoma maraina amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Koa manentana antsika izay maniry ao amin'ny mpitandrina mba hiantso ataroby ary ametraka afatra na message zany raha ilaina. Izany no atao dia mba andamina ny mpitandrina ny fotoana samihafa sao misy mifanindry. Toy izao ny diarintsika, ny fanompom-pivavahana amin'ny Alahady 10 Oktobra dia ato amin'ny Vieux Temple ihany sy amin'ny YouTube ary manomboka amin'ny 10 ora sy sasany maraina. Ny fanompom-pivavahana amin'ny Alahady voalohany volana Novambra dia arahina fandraisana ny fanasan'ny tompo ka atao any amin'ny Temple du Salin ary isy fidirana indroa miantaona amin'ny 2 ora sy amin'ny 4 ora tolakandro. Misaotra antsika naharitra ny aino hatramin'ny farany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra, fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny, vao tonga na sendra mandalo, ka tonga miara-mivavaka eto amin'izao maraina izao, ka raha misy amintsika ao anatin'ireny dia angatana mba hitsangana tompoko. Dia afaly zay miarahaba anareo sy mandray anareo eto amin'ny tafo FPMA Toulouse. Hoy ny fiteny ao amin'ny soratra masina zay nahitsitsika malagasy moa ny hoe ny tavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy. Ka ny fanatrehanareo sy ny fiombonanareo aminay amin'izao fotoam-pivavahana zao dia nampahery anay tokoa ary isaoranay anareo be dia be zany. Dia mitsodrano anareo zahay. Andriamanitra ny fahasoavana zay nitantana anareo tonga soeto, ny mbola hitantana anareo any amin'izay alehanareo rehetra. Anambona ary hiaro amin'ny ratsy rehetra ary izy enge androtsaka ny fiadanany ao amin'ny tokantranonareo sy ao am-ponareo isanandro dia tsaroa fa naoviana no mandalo eto ianareo. Misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra tompoko. Fanampim-baovao sady fampahafantarana ihany araka nefa nambara ombenombeny ny FPMA no fiangonana fa isika dia tafo. Araka izany ny fiangonana FPMA dia mizara ho faritany 9 sy tafo 70 ary fiara-mivavaka 3 amin'izao fotoana izao.
Ireo tafo 7 sy fiaraha-mivavaka 3 ireo dia tezaina sy tariana ho amin'ny fanatanterahana ny zotra ekleziastika na koa antsoina amin'ny hoe frehana teolojika, fiombonana miroso amin'ny asa misiona. Arak'izany ny fiangonana rehetra dia samy manana ny misionany, ary ny FPMA manana ny misionany koa, ary mijoro vavolombelona amin'ny mahafiombonana azy izy. Ka ny fitsipim-pandaminana FPMA dia mametraka lamina itsinjaram-pahefana ho isika na décentralisé any amin'ny faritany 4 izay hitaizana ary koa amaritana sy anaramaso izany fitaizana izany eo amin'ny fanofanana, eo amin'ny fitaizana, eo amin'ny fametrahana laminasa isaky ny tafo sy isaky ny faritany. Ka ny synode lehibe dia nanapaka fa hatsangana isaky ny faritany ny poste mpitandrina matianina ho an'ny faritany zany, ka dia iroso amin'izany isika faritany atsimo andrefana izay misy tafo 5: Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Clermont-Ferrand ary La Réunion, miampy ny fiaraha-mivavaka tsanta. Ka nanapa-kevitra ny synodam-paritany fa iroso amin'izany ny faritany araka ny baiko nipetraky ny synoda, ka ny filoha no nazavantsika no enti-manana, fa ny zava-dehibe dia ny amin'ny ampijoroana izany poste matianina ny ivon'ny faritany zany. Manana mampiavaka azy manokana ny faritany atsimo andrefana fa fantatsika fa iray sisa ny tafo eto amin'ny FPMA, eto amin'ny faritany atsimo andrefana no tsy manana mpitandrina matianina. Azo lazaina fa mampiavaka atsika zany, tsy riariana fa isaorana an'Andriamanitra satria fitahiana lehibe. Iray sisa de Clermont-Ferrand. Araka ny fantatsika nefa dia mbola kely, mbola marefo zany tafo zany. Ka ny fandaminana izay natao eto amin'ny faritany dia izao. Natao demi-poste ny ao amin'ny tafo Clermont-Ferrand ary demi-poste aloha ny mpitandrina matianina eto amin'ny faritany. Arak'izany ny mpitandrina matianina eto amin'ny faritany dia ho résident any Clermont-Ferrand, ny atsasaka ny fotoanany izy misahana ny tafo ary ny atsasaka ny fotoanany izy misahana ny faritany. Zay zany ilay lamina izay azavaina tsotra amintsika zany ny fipetrany eto amin'ny faritany atsimo andrefana amin'izao fotoana izao. Ny tafo Clermont-Ferrand dia efa vonona amin'ny anjarany ary maika mihitsy ny rosona amin'izany amin'izao fotoana izao. Ny anjaran'ny faritany kosa dia mivonona avy hatrany sady manohana azy no miroso amin'izany laminasa izany dia ny zao sahady. Ka ny filoha no nazavantsika ny amin'ny enti-manana araka ny tinapaka tao amin'ny synoda ny faritany. Dia faly mirabla antsika rehetra minaran'ny tompo misaotra amin'ny mpitandrina nanazava ny fanahany V3M zany dia vomera mitrandraka amin'ny mpitandrina matianina. Inona ny anjarantsika FPMA Toulouse? Ny anjarantsika FPMA Toulouse araka ny tapaka tao amin'ny fivorian'ny comité faritany atsimo andrefana dia manohana ity projet V3M fatsany ity amin'ny fanomezana tonom-bola 300 € isam-bolana. Azavaiko 300 € isam-bolana izay entanina indrindra mba ho atao souscription, izany hoe ny mpiangona rehetra eto amin'ny fiangonana no entanina etsehany fanahy masina mba hanohana io projet mpitandrina matianina io ary samy mame izay fony sy izay zakany araky ny riny fony mandritry ny fotoana maharitra. Ka izay no fanentanina voalohany atao amintsika fiangonana amin'izao fotoana izao, ny rina dia mba ho betsaka ny mpiangona terim-piana ka hamaly ny antso amin'ny fanomezana souscription. Ka io 300 € zany dia tokony omentsika isam-bolana ao amin'ny kitapo iombonana amin'ilay
projet V3e fahatsana. Raha ohatra tsy feny io isam-bolana dia alaina ao amin'ny budgetn'ny fiangonana arak'izay ilana azy. Fa voalohany indrindra aloha dia ny fanentanana tsirairay avy satria baikon'Andriamanitra zany ary isika dia efa nahazo mahamaim-poana ka tokony hanome mahamaim-poana araka ny tenin'Andriamanitra kanefa zany dia atao anatin'ny fifaliana sy ny fahalalana tanteraka fa tsy atao sanatrin'izany ao anatin'ny fahaterena akory. Ka dia androany zany no natomboka ny fanentanana ary amin'izao fotoan'izao mbola tsy fantatra hoe reoviana ny tena hitsangana ilay postra fa inona fa hatramin'ny famaranana ity taona ity dia isy vitsivitsy na maromaro amintsika amaly ny antso ho azavaina amintsika ny fomba azo anaovana ny souscription fa raha misy aminareo sahady resy lahatra amin'ny fanohanana ity projet lehibe eto amin'ny faritany ity dia aza misarasara manatona ny mpitandrina, manatona ny tenako na manatona ny birao ny fiangonana fa azonay atao ny manome ny andinindiny manokana amin'ny fomba hanomezanareo ny tonom-bola. Ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ary iritsika fa ho tanteraka izany sorotrasa mahafinaritra sy mahasoa ny faritany atsimo andrefan'izany indrindra koa fa ny rahavavintsika tafo Clermont Ferrand. Dia misaotra indrindra tompoko. Fanampy mpanazavana kely angamba tsara ihany no mampafantatra satria mbola betsaka no tsy mahatakatra. Ny dikany hoe ny FPMA no fiangonana dia ny mpitandrina rehetra eto amin'ny FPMA dia mpitandrina ny FPMA fa iraka ny foibe hiasa any amin'ny tafo sy any amin'ny faritany. Noho izany tsy ny mpitandrina Elize Andriamiandra ihany ny mpitandrina antsika fa ny mpitandrina rehetra eto amin'ny FPMA. Fa izay sariana antsika indrindra dia ity, io mpitandrina ny faritany io dia mpitandrintsika fa iombonantsika ao amin'ny asa sy ny fanohanana amin'ny tafo rehetra eto amin'ny faritany fa mpitandrintsika io. Zay miara-miasa amin'ny mpitandrina eo anivon'ny tafo amin'ny fanatanterahana ilay zotra ekleziastika na le frehana teolojika hoe fiombonana manao asa misiona. Tsara ny manamafy izay mba azahoantsika zany mahita tsara fa fanohanana ny mpitandrintsika koa io fanohanana io fa tsy hoe asa fotsiny adidy tsy maintsy atao fa tena famelomana sy fandraisantsika tanana ny fiveloman'ny mpanompon'Andriamanitra zay tendreny amin'izany posta izany. Misaotra tompoko. Mangataka ny tompon'anjara amin'ny vavaka fangatana mba hanatanteraka izany. Mbola iarivavaka antsika tompoko. Indre zato hafaliam-ponay tompo satria fantatray fa nanatrika anay teto ianao. Misaotra anao tompo satria tanteraka sy lavorary ny fiombonam-bavaka izay nataonay teto, ny fiarahanay ny dera sy nankalaza ny anaranao. Misaotra anao ny amin'ny teny izay nomenao izay entinay mamakivaky ny fiainanay indray, nambaranao teto ny kristiana fampianarana ny mino. Tompo, nafakifakainao taminay teto ny lalana tokony hentinay anatanteraka izany. Misaotra anao lehibe tompo satria tsy disanjara amin'ny fitiavanao izahay. Misaotra anao koa zay tompo ny amin'izao andro anio zao zay fotoana ionanay aminao, ary misaotra ny mpanomponao zay navoronao amin'ity toerana ity. Eny tompo malala o, mbola misaotra ny amin'ny mpanomponao tompo zay tonga eto nandateraka zao fotoana izao, nitory ny teninao dia nanambara ny teninao. Eny tompo malala o, ankehitriny dia mivavaka izahay ho an'ny mpitandrina rehetra erany ity
tafo Toulouse ity tompo, tafo eran'izao FPMA Toulouse tompo, dia mbola mivavaka ho anao zay mba hitantananao azy, hivimbinanao azy. Ny ankohonany tompo, jereo akaiky tompo, anao mafantatra ny momba azy, ny asa zay efa nitendrenao azy tompo. Ta io izy tompo, ary ampitomboy ny fahendreny sy fahalalany, ary ny asa masina sarobidy zay nametrahanao azy eto Toulouse tompo, dia anao nitaridalana azy am'izany. Ankehitriny dia mivavaka koa zay tompo ho an'ny marary, zay tsy tonga nanatrika zao fotoana izao, ao ny amin'ny tokantrano, ao ny amin'ny hopitaly. Ataova anatinanao izy re tompo, hatsapa ny fitiavanao, ary anatinanao ka ibebaka. Ary anao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy no hanaiky izy satria ianao no manasitrana azy ireo. Mivavaka koa zay tompo ho an'izay trapahoriana am'izao fotoana izao. Anao ao ny tsy manana kia tompo, anao tompo hijery izy ireo akaiky, anao tompo hanambara azy ireo ny teninao izay tsy amela azy ireo kamboty ianao, fa ianao no ameny ny banga amin'izy ireo tsirairay avy. Mitodika zay tompo ho an'ny Madagasikara tany-razanay. Tsy miafina aminao tompo ny zavamisy any Madagasikara, ny fahoriana mahazo any malagasy tompo. Engany hanatonanao tompo ny mpitondra rehetra, na ny fanjakana zany, na ny mpitondra fiangonana. Omeo fahendrena avy aminao izy ireo hitodika, satria avy aminao no azahoana fahendrena afahan'izy ireo tompo, mitondra ny firenena sy ny fiangonana. Tompo malala o. Apetranay ho apelatananao ko tompo ny fiasarahanay eto, ary ny teny zay hazonay eto tompo, tsy ho ataonay fahazarana fotsiny ihany, fa hitoetra tanatinay, ary tsy ho raisinay fotsiny ihany, fa hizarako zay ho an'ny hafa, zay manodidina anay, mba entin'izy ireo koa tompo hizara ho an'ny hafa koa. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, ny ametranay vavaka izany. Tsy ampy tompo izany vavaka izany, satria fony fisainanay, ka hatambatray izany amin'ny vavaka izay nampianarinao anay fa ino manao hoe? Tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ity amin'ny takanan'andry, mihoana fiana sazavanay, takanana zobenay, afahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra amin'izay. Amen. Zao sika ry havana dia natateraka ny famangina ireo fianakaviana izay namoa malalako, angatahana izy ireo androso ety anoloana. Ry havana, eto anoloanareo ny fiangonana, manoloana ny fahoriana, manoloana ny fisarahana tamin'ny vady, ny raibe, ny dadatoa, ny havana, matsiaro tohina ary indrindraindrindra, miombona alahelo aminareo, noho izany fisarahana sy fahafatesana izany. Isika olombelona moa dia tanampolo manoloana ny fahafatesana. Fa misy ilay inontsika kosa zay efa nandalo tamin'izany, lahy matoa amin'ny maty. Hoy ny soratra masina, ary efa nandresy, nitsangana tamin'ny maty ary manome fanantenana velona ho antsika, fa tsy ny fahafatesana ny tompon'ny teny farany, fa misy fanantenana lehibe.
izy ilay tompon'ny fanantenana no mampahery antsika. Ary izy ilay tompon'ny fandresena no manome ny fandresena ao antsika. Ko apetratsika aminy ny fitariana izao fotoana izao mba azahoany mampahery antsika amin'ny teny, ny vavaksika. Tompo misaotra anao zahay fa manoloana ny fahoriana, ny fahafatesana, ary manoloana ny vokatra zany eo amin'ny fiainanay sy eo amin'ny tenanay, ny alahelo, ny ratrapo, ary indrindraindrindra ny fahabangana. Dia tehiteny tahaka ny apôstôly izay hoe akany amin'iza moa zahay, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ko ndreto zay miantso ny anaranao, manoloana ireto fianakaviana ireto, mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny tenenanao, ary mangataka ny anomezanao ho azy ireo sy ho anay koa ny fampiononana feno sy ny fampaherezana tanteraka, satria Andriamanitra ny fahatanterahany ianao. Ko mitenena Tompo, miaino ny mpanomponao. Amen. Ao amin'ny Jaona 7:20, ny andininy 7:20, misy zao teny zao, ny Tompo no miteny: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no meko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Tenin'ny Tompo tamin'ny mpianatra, na ny manany azy ny amin'ny fisarahany, amin'ny tetiatany. Andao izao tontolo izao ny Tompo faty, ary maty teo amin'ny azo fijaliana, tamin'ilay fahafatesana azo lazaina fa loza indrindra, satria fahafatesana midika ozona. Ao anatin'izany Andriamanitra, Jesosy Kristy no mampahery ny mpianatra, miteny hoe aza malahelo na matahotra ny fonareo, fa fiadanana no avelako anareo. Azo lazaina fa raha amin'ny fomba fijery na fiaino tahaka izao fotsiny, dia ohatrany hoe nofinofo fotsiny zany. Atao hoe famenona fotsiny ny banga sy ny fampiononana ny fo malahelo. Hoy ny fitentsika malagasy hoe tsisy mampionona aza moa tsy maintsy mionona ihany. Fampiononana par dépit. Fa tsy zany ny fampiononana entin'ny Kristy. Ary lazainy raha teo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao no anomezako anareo ny fiadanana. Fiadanana izay efa misy tombo-kase, dia ny fahafatesan'ny Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. En tout cas, fa tsy ny teny foana ny Tompo. En tout cas, fa tanteraka ireo, satria tanteraka ao aminy. Zany nampaherezana anareo. Tsy azon'ny olombelona tsetsemana ny banga teo amin'ny fahalasana ny rado. Na eo amin'ny fianakaviany zany, na eo amin'ny fiarahamonina zany, na teo amin'ny fiangonana zany, satria teto amin'ny fiangonana teto koa izy. Tsy azon'ny olombelona tsetsemana zany. Fa Jesosy Kristy kosa no ny fahasoavany, mitondra mihoatra noho zany. Fiadanana no meko anareo. Inona moa zany fiadanana zany? Amin'ny teny malagasy ny fiadanana sy ny fihavanana iray ihany. Ary zany ny tokony omen'ny Tompo. Fa na dia tafasara karanofo aza, dia misy kosa fifaliana petraka toy ny tsy hoe banga be fa toy ny manatrika. Saingy manatrika no ilay efa nisolo azy teo amin'ny azo fijaliana, Jesosy Kristy. Ary ho anareo zanaka koa nampitanany zany. Ny olona mety mandao fa Jesosy tsy mandao. Ilay ray eto amin'izao tontolo izao dia mety mandao antsika. Fa misy ilay ray mandrakizay, tsy miova, omaly seny ho ary mandrakizay, mitsinjo ny zanany. Ary mitsinjo anareo izy. Na vady zany, na zanaka zany, na zafikely. Zany ny fampanantenana omen'ny Tompo. Fiadanana satria ny raitsika. Mijery anareo, mitsinjo anareo, manompo ny maso anareo, ary mitantana anareo. Ary zany raha teo ny toko efa nomeny tamin'ny alalan'ny mpaminaniny. Ilaozo ny zanakareo kamboty,
arako za ihany no itikininy vadinareo manano tena za miay azy matoky zany teny zany isika ary zany koa ny rinay ho anareo zany no angatanay ho anareo ary zany ny vavahanay ho anareo dia meonona tompoko iara-mitsangana ny fiangonana ivavaka isika tompo amisaotra anao zay no ny teninao ary mangataka aminao zay mba ho tanteranao mihoatra no zay ny angatana amin'izao vavaka izao sy zay nytenenin'ny mpanomponao votsavava zay anjara omenao an'izay matoky anao apetraka aminao feno reo apetraka aminao koa ny fahatsiarovana any vady ny ray ny raybe apetraka aminao tompo ny fiainan'ireo tsisy azy manompoka izao fa feno anao kosa satria efa nanome toky amin'izany ianao ary mihoatra noho ny zavatra rehetra na inona tsara ninona mampandroso ninona tompo matehidera tanteraho amin'izy ireo zany mba ho voninahitry ny anaranao ary aoka zany hery ho anay zany no fampiononana ho anay ary zany ny fifaliana ho anay tsy ny fifaliana noho ny fandaozan'ny havanay fa ny fifaliana noho ny fahatsiarovanay fa manana ray miaro zay ary manana tompo mitantana isan'andro isan'andro ary mandrotsaka ny fahasoavany dia raina ny voninahitra ao ray zanaka fanay masina amen ataontsika mariky ny finoana iombonantsika rehetra satria mandalo amin'izany daholo isika fampiononana isan'andro ho antsika ny ra 750 ny andininy voalohany mafy ny alondrano zao sady mariny mandao nefa ny tompo mombanao mokivy va tsia tsy ho kivy Jesosy ato aminay ataontsika izany hiro zany fampaherezana na mpitondray tompo anay izy tompony fampaherezana ny atanteraka zany aminareo ary dia mahereza indrindra aoka ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana ampiorona anareo mandrakariva ampifiraisana amin'ny Jesosy Kristy ary indrindra amin'ny fandraisana ny fahasoavany isan'andro manaraka zany moa dia misy ihany ny feham-pihavanana zay fanaovana noho izao coronavirus izao dia misy urne ery aoriana ery androtsahantsika ny anjarantsika amin'ny fandraisantsika anjara amin'izao hita mavesatra amin'izy mianakavy izao ary ny teninay miaraka amin'izany dia izao engany ny fahasoavan'Andriamanitra anampy be dia be zay tsy voarotsakay ao anatin'ny valopy ka dia ny voninahitr'Andriamanitra ny iarihary sy amirapiratra eo aminareo isan'andro ary ny fitiavany kosa ho amintsika mandrakariva amin'ny zavatra rehetra na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana. Tompoko lahy sy tompoko vavy mijoro eto tenako misolo tena ny fianakaviana iray manontolo. Tsy zandriny indrindra nefa ny mbola mananjoky sy ray aman-dreny ihany koa ka mialatsindra mandray fitenenana. Ny voalohan-teninay dia ny fisaorana an'Andriamanitra lehibe satria natao anatin'ny fahoriana azy izahay dia nahatsapa ary nahita ny fahasoavana nomeny. Anisan'izany ny nanomezana anay any Dadabel, ho ray, ho vady, ho raybe.
Anisan'izany koa ry havana zao ataonareo ankehitriny zao, sy ireo izay efa vitanareo raha vao nandre fa trapahoriana ny fianakavianay. Tsy vitanay ny amaly izany fa ny Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly avo arivo eny aminareo tsirairay avy, ary misaotra ihany koa ny fiangonana FPMA Toulouse izay navita be tamin'ny fianakaviana teo ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no nalasana ny havanay. Fantatray fa tsy moramora mikarakara izany amin'izao voninandro iainantsika izao. Koa ny farateninay ry havana dia ny misaotra, mankasitraka, mankatela ary sanatria tsy hanao toy ny zanakombo miosy zahay ka hisaotra fotsiny satria fomba ny misaotra fa tena etaetam-ponay ary enikajany ny velona efa tsara levenana moa maty ary mivoninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriana. Ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Mankasitraka tompoko. Dia aza misosoka lelontsony tompoko. Mahazo mipetraka isika, mipetraka koa nareo. Aza adino zany fa ny valopy dia tsy aterina aty fa arotsaka isika ao anatin'ny kitapo izay mipetraka ery amin'ny varavarana rehefa mirava eto isika. Tsy azo afangaro amin'ny rakitra satria misy soratra eo ny rakitra koa ho an'izay mitondra rakitra dia arotsakitsika ao zany. Ho an'izay tsy nomana amin'izany azontsika atao araka ny nazavaina teo na mandefa zany amin'ny chèque na par virement na ao amin'ny sititsika amin'ny alalan'ny elo aso. Mamarana izao fotoana izao sika ry havana amin'ny herin'ny androany dia misy batisan'ny olon-dehibe, dia ny batisan'ny Ramatoa Randriamasy Prinsilia, dia mitondram-bavaka an'izany sika, mitondram-bavaka azy sika ary dia miomana ho amin'izany asa masina izany koa. Mialoha ny afatra sy ny tsodrano dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira efa voatondro 7:7 voalohany ary ny 2 aoriana ny afatra sy ny tsodrano. Tsara ny manamafy amintsika fa tsy tokony vorovorontsika na eto na ny ivelany fitandrovana ny fahasalamana ka dia rehefa mirava isika dia milamina afa-tsy ireo izay manao raharaha sy manana antony manokana. Mitsangana isika manao ny hira. Zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Aoka tsisy olona hitady ny asony tenany fa izay hahafaly ny namany amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina. Ary ametraka anareo tsy hanantsina eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana. Dia ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.
voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandeha amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.